Manatitra ny araby indray tomboklasy sy tombokivavy tonga soa atao anatin'ny fandaharana journal de l'economie amin'ny ity anio ity ny mahakasika ny fangarany teti-bolam-panjakana eto Madagasikara indray no resahana androany isan'ny vahiny manokana iresadresaka mahakasika izay fa mialohan'izay dia andao anaraka fanadihadiana iray. 700 noty azon'ny Madagasikara mahakasika ny firoson'ny fanjakana amin'ny fanaovana tatitra mangarara momba ny teti-bolam-panjakana ny taona 2024. Nahazo lazaina ho nia tsara aza noty raha hoanina ny taona 2024. Mbola tsy mahatratra ny noty azo hitarafana ny fisokafan'ny fanjakana amin'ny fanomezana ny tota-kevitra ampy n'olom-pirenena izany, hoy ny teo anivony MC nanao ny fanadihadiana. Fanadihadiana andrefesana ny fangararana mahakasika ny teti-bolam-panjakana atao amin'ny firenena 720 maneran-tany ka ny MC sy ny IBP no nanatanteraka izany ho an'ny Madagasikara, toy ihany koa ny tohana avy amin'ny fanainga sy ny UNICEF nandritra ny fampafantarana ara-pomba ofisialy ny vokatra ny fanadihadiana. Araka ny fanatsidika tany amin'ny mpiandohana dia manambahiny ny fandaharana journal de l'economie amin'ny ity anio ity dia tsy iza faramatofo RAZAFINJATO Manda izay teknisiany eo anivony MC isan'ny fiarahamonim-pirenena nanatontosa ny fanadihadiana mahakasika ny fangarany teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 na ny enquête budget ouvert miarabanao ary fanontaniana voalohany apetrako avy hatrany hoe inona no tena antony nanaovana ny fanadihadiana sy takianareo fiarahamonim-pirenena izay mangarary izay. Miarabanao Ivory dia miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana. Mariana fa andiany faharoa amin'ny fanadihadiana natao an'i Madagasikara ity transparence budgétaire 2019 ity. Tamin'ny 2017 ny voalohany izay nazahoantsika noty 430 amin'zato na 34%, dia ity andiany faharoa ity dia nazahoantsika noty 40%. Izany hoe nisy fivoarany kely fa mbola latsaka raha amin'ny noty atao hoe ny salany moyenne izay tokony any amin'ny 61%. Inona moa ny antony anaovana n'izany hoe fitakiana ny fangararana sy ny fanaovana tombana izany? Ny fangararany teti-bola no ahafahana anisan'ny singa mamaritra ny firenena anankiray raha miaina ao anatin'ilay hoe bonne gouvernance na fitondrana tsara tantana izy. Dia anisany ihany koa ny teti-bola no atao hoe fitaovana fototra iainan'ny firenena satria ny teti-bola no mamaritra izay atao lahara-pahamehana ho an'ny firenena. Dia izay indrindra ny antony hoe mahazava-dehibe ny fangararany teti-bola ary indrindra ihany koa mafiraisamonim-pirenenanay izay atao hoe misolo tena ny vahoaka ary fivondronan'ny olom-pirenena tsinona ny firaisamonim-pirenena dia ny teti-bola no ahafahanay manao an'ireo proposition na adsisika ahafahana mamaly ny tena filan'ny vahoaka marina. Manahoana kosa ny mety hoe tena mazava-dehibe azy na ny tombony ho an'ireo sehatra izay mila ny fanaovana tatitra mangarary izay amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy amin'ny fampandehanan-draharaha ankapobeny. Ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena dia mila ny fangararany teti-bola io. Na ny mpitondra ary tena mila io satria ahafahany manamary toerana ny fitondrany ny fampiarany an'izany fangararany izany. Ho an'ireo sehatra hafa, ho an'ny firaisamonim-pirenena efa nambarako teo hoe ahafahany mitondra sosikevitra sy mijery ny fiainam-pirenena marina ny fangararana. Fa raha iresakantsika ho an'ireo sehatra tsy miankina na ny opérateur économique izay anisany manana lanja lehibe ho an'ny firenena dia ahafahany mahita ireo vina hoentin'ny firenena anankiray ny fangararany teti-bola satria rehefa hitany ao anatin'ny teti-bola izany ireo sehatra izay ataony mpitondra lahara-pahamehana satria amin'ny alalan'ny teti-bola no ahafahantsika mahita hoe inona ny sehatra andaniny ny mpitondra vola be indrindra izany hoe ataony lahara-pahamehana dia ahafahany manao vina lavitra. Ao ihany koa ny ahitany hoe firy ny ohatra ny tany tatao-ketra ho ampiarina aminy ahafahany izy ireo izany manao vina ho amin'ny lavitrezaka. Ho an'ireo partenaire technique et financier na ireo mpamatsy vola hozy isitsika ny fangararany teti-bola dia ahafahany manara-maso, ahafahany manaraka an'ireo famatsim-bola izay nomeny, ahafahany ihany koa manao tombana n'ilay firenena anankiray raha azo itokiana na tsy azo itokiana. Ohatra fotsiny izao tamin'ny famoahana ny vokatra farany teo dia nanao fitakiana ny Banque mondiale satria izy ireo anisan'ny mamatsy vola ho an'izao fiatrehantsika ny Covid-19 izay zavatra iainantsika mafana amin'izao fotoana izao mame 75 millions de dollars ny Banque mondiale ary nilaza mihitsy izy ireo fa mitaky ny fangararana ny fampiasana izany ary mangataka mihitsy izy ny ampiarana ny
ny atao hoe ilay décret d'application an'ilay hoe open data ozy izy tsika zany hoe fisokafan'ireo base de données ahafahana manao an'izay fanadihadiana sy fanaraha-maso zay. Araka ny fanadihadiana raha antsika to dia samy efa mitondra ny fomba fijery no fanatsarana izay fanaovana tatitra mangarary zay na ny teo anivo ny fitsarana misana ny volana ny teo anivo ny ministera tompony andraikitra izany hoe ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola araka ny fanadihadiana. Ahoana kosa ho anareo ny fomba hanamorana izay fahazoan'ny olom-pirenena ny tota-kevitra mahakasika ny teti-bolam-panjakana zay? Ie, tsara ampatsahivina antsika moa inona ny andraikitry ny firaisamonim-pirenena. Ny andraikitry ny firaisamonim-pirenena dia manabe milaza vaovao ary olom-pirenena mivondrona ny atao hoe firaisamonim-pirenena, izany hoe ny ahafahan'ny firaisamonim-pirenena mandray anjara amin'ny fametrahana an'izany hoe fangaraharahan'ny teti-bola izany zany ankoatra ny fanaovana tombana tahaka tiana atao ty hoe namoahana vokatra izay anisany hoe fototra ahafahana mitondra sosikevitra dia manabe an'ireo olom-pirenena aloha manome atotam-baovao arak'izay ananany izay mbola takiana amin'izao fotoana izao hoe ataovy betsaka ilay atotam-baovao ahafahana mampita amin'ireo vahoaka izay zany atao hoe manamora ny fahazahoan'ny vahoaka azy an'ireny atotam-baovao ireny. Ankoatr'izay dia manamafy ny fahaiza-manao an'ireo mpitantana eny fotony ihany koa izahay satria tsy lalatokana ny fiainana ny fangaraharana fa eo ny mpitondra izay mila ihany koa mizatra. Ny vahoaka mila mizatra, mianatra miaina ao anatin'ilay fangaraharana, ny mpitondra ihany koa dia ohatr'izay ny ataonay firaisamonim-pirenena sy vahoaka zany amin'ny fanamafisana fahaiza-manao. Araka ny vokatry ny fanadihadiana ho an'ny taona 2024 iny dia 700 ny noty azo ny firenena zany hoe mbola lavitrezaka ihany ny ezaka tokony ataon'ny fanjakana amin'izay fanomezana sy fanaovana tatitra mangarahara mahakasika ny teti-bolam-panjakana izay. Manahoana kosa ny karazana tolo-kevitra na ny toro-lalana omenareo mpisehatra ho fanatsarana an'izay hoe fanaovana ny tatitra mangarahara momba ny teti-bolam-panjakana izay? Ny tolo-kevitra omena zany hoentina hanatsarana ny notintsika Madagasikara mahakasika an'izay atao hoe fangaraharany teti-bola izay. Marihana fa singa telo no refesina dia eo ilay fangaraharany teti-bola izany hoe tena ilay fangaraharany ny fomba famolavolana sy ny fampiarana sy ny fanaraha-maso ny teti-bola. Eo ihany koa ny andraikitritsika olom-pirenena amin'izay hoe mahazo noty ihany koa ny fanomezana sehatra sy ny fandraisantsika olom-pirenena andraikitra amin'ny fametrahana izany hoe fangaraharany teti-bola izany. Dia ny tolo-kevitra ho an'ny amafisina sy atao hoe anaovana ady sisika hatrany ary amporosihana ny sehatra rehetra dia ny hoe ho an'ny olom-pirenena izany araka ny lazaiko teo dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao. Isika olom-pirenena rehefa mitondra hevitra ahafahana mitaky an'ireny isan'ambaratongany dia mila manamafy ny fahaiza-manao amin'ny alalan'ny fanantonana fikambanana na sehatra ahafahantsika mitondra ady hevitra. Indrindra ihany koa moa ny firaisamonim-pirenena dia marina fa mampianatra ny olom-pirenena hoe rehefa namenany solombavam-bahoaka ny fisoloana vava dia tsy miala andraikitra akory ny olom-pirenena fa eo hatrany dia mitondra an'ireo hevitra ny anivony ireny ambaratonga ireny indray zany ny olom-pirenena rehefa misy sehatra ahafahano mitondra an'izay. Ho an'ireo sehatra tsy miankina ihany koa dia anisany atao hoe miara-manao ady sisika eny ihany izahay rehefa mitaky an'ity fangaraharany ity hoe ahoana ny tondranany atao hoe ahafahana mitondra ady hevitra zany rehefa hoe ametraka hanatsara ny noty amin'ity fangaraharany ny teti-bolam-panjakana ity satria araka ny lazaiko teny ampandohana hoe io ny fototra ahafantarana hoe aiza ny lalana hitondrana ny firenena anankiray. Raha izay no ho an'ny mpisehatra isan'ny tokony ny fitondram-panjakana zany hoe fitondram-panjakana ihany koa ve zany ao anatiny tokony hisokatra bebe kokoa amin'izay hoe fanaovana ny tatitra mangarahara momba ny teti-bolam-panjakana sy ny fampiasana an'izay amin'ny ankapobeny? Ny fitondram-panjakana ny andeha atao hoe tena anaovana manana anjara toerana atao hoe valopolo satria tena volonté politique na tena faharesen-dahatra ny mpitondra ilay izy. Za tsy miteny hoe amban-javatra ho an'ny olom-pirenena sy ho an'ireo androm-panjakana mpanara-maso fa miainga avy any amin'ny fitondram-panjakana zany ny fametrahana an'izy io. Ho an'ny fitondram-panjakana dia le tsotra ihany hoe ireo
processus budgétaire rehetra na ny ambaratonga famolavolana sy fampiarana amin'ny teti-bola rehetra no tsy maintsy ampanarahany andreo andeha ataoko hoe fenitra tokony anarahana zany hoe fangaraharaha ny teti-bola sy fanomezana sehatra ny mpiantsehatra rehetra fanokafam-baravarana ny mpiantsehatra rehetra afaka hitondra anjara-biriky amin'izany famolavolana ny teti-bola zany sy ny fiainana n'ilay teti-bola mihitsy. Feno dia feno tokoa ny fanazavana mahakasika izay fa mialohan'ny sarana dia mena ray minitra farany angamby ianao hitondrana fampitinana na toro-kevitra mahakasika izay ho fanatsarana ny mitatitra mahakasika ny teti-bola mpanjakan'izay. Makasitraka anao aty ampamaranana dia manamafy hatrany fa ny fangaraharahan'ny teti-bola dia anisan'ny fototra anankiray mampandroso ny firenena. Ny teti-bola no ahafahantsika mamaritra an'ireo programan'asa apetraky ny fanjakana ho tena lahara-pahamehana satria tsy afaka mihetsika ny firenena fa amin'ny alalan'ny teti-bola izay voafaritry ny lalàna ihany no ahafahana miasa. Ho antsika mpitantana sy mpitondra aza matahotra mametraka ny fangaraharaana satria hitantsika fa ny fametrahana an'izany dia ahafahantsika manana fitondrana atao hoe marim-potitra sy ananany rehetra fitokisana, ananantsika fifampitokisana amin'ny vahoaka. Raha manao ohatra fotsiny tsika amin'ireo firenena andeha atao hoe fitaratra ozy isika tsy hoe tsara akory ny firenena hafa fa ataontsika firenena fitaratra ohatra ny Norvège raha amin'ny transparence budgétaire ity dia 80% ny notiny nefa ny izy anisan'ny firenena tsara iainana indrindra ka raha mijery fitaratra tsika zany dia izany rehefa manana noty ambony amin'ny fangaraharahan'ny teti-bola dia milamina ara économique, milamina ny mponina ary afaka mandroso tsy miteny hoe mora fa afaka mandroso mirindra ny firenena. Ho antsika olom-pirenena kosa dia rehefa misy sehatra ahafahantsika mitondra anjara-biriky dia midira aza misalasala mitondra hevitra ampamendrehana ary manamafisa fahaiza-manao ahafahantsika mandray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena. Dia izay ihany koa no nentina nanakatona ny fandaharana tamin'ity anio ity ankasitrahanao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana journal de l'economie. Ankasitrahana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany velona tompoko.